Anisany nanaitany maro moa ny challenge izay nataony ity lehilahy avy any Mahajanga ity. Ity challenge ity moa dia challenge mijery angatra. Nivoaka tamin'ny ora maraina teny amin'ny fasana ny tovolahy iray tany Mahajanga izay nanao challenge sy hijery raha tena misy tokoa izany angatra izany. Nambarany fa tsy nisy nivoaka ireo angatra ireo sa tena matahotra izy ireo raha misy olona tena sa tokoa ny hijery izy ireo. Hoy fanambarany ity namana ity raha nanao izany challenge mijery angatra izany. Holazaintsika moa ny hafa ankoatran'izay izay tokony holazaina fa mialohan' izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary efa fantatranareo azadino ny mi-abonné ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo, noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny filazantsika ny zavamisy sy ny filazana ireo rehetra izay misongadina ao Madagasikara. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy hajaina. Iarahantsika mahay ary tsy miafina amintsika fa anisan'ny tena malaza ny resaka lalao copie-coller ao Madagasikara ary anisan'ny tena be dia be ny olona manaraka izany lalao izany. Maro ny menomenina, maro raha teo ny olona tsy nankasitraka ny valin'izany tamin'ny omaly lasa iny. Ankamaroan'olo be dia be dia tsy nankasitraka ka nisany lazany hoe tena miangatra ny mpitsara ary sode mba misy kolokolo io resaka lalao copie-coller io, hoy ireo olona izay tsy nankasitraka mafy ny valin'izany fifaninanana copie-coller izany. Ao raha teo moa ny sasany dia tsy nahatelin-kanina satria tena tsy afa-po tanteraka ny amin'ny valin'izany fifaninanana copie-coller izany satria diso fanantenana ary raha tena fitsarana marina hono no natao dia tsy tokony io no lany, hoy ireo izay maneho ny hevitra. Fanaovan-kevitra n'olona fotsiny izany ary ny olona raha teo dia tsy maintsy maneho ny hevitra satria matoa izy ireo manaraka dia misy ny ankafiziny izy ireo. Miresaka indrindra mikasika an'izany copie-coller izany isika dia copie-coller agrady no nahazo ny amboara. Efa fantatratsika rehetra moa dia fentoky no menjanahary ilay copie-coller agrady no nibata ny fandresena tamin'ny copie-coller 2024 8e édition. Enina tapitrisa ariary no azony, mahazo ray tapitrisa ariary ny mpanakanto nalainy tahaka. Anisan'ireo nisolitena any Antananarivo izy ary eny amin'ny boriborintany fa efatra eny no misy azy. Niteraka resabeo tamin'ireo mpakafiny nazahoan'ny fandresena nefa mirarisoa ho azy hatrany isika ato anatin'ity chaîne ity. Ka io indraindray no tena olana misy ao Madagasikara, indrindra ny tena olana ny amin'ny malagasy rehetra. Rehefa miakatra avo ny trangan-javatra anankiray dia tsy maintsy misy olona mitonona fiaviana foana ary tsy maintsy misy olona mahatsapa fa hoe misy ny fanavokavahana. Ka izany toetsaina izany dia anisan'ny tsy mampandroso koa dia mahazaka olona mandresy ary mahazaka resy ihany koa. Resaka copie-coller io hatrany dia nahazo codécaire moa ny copie-coller Bob Marley sy copie-coller Lick Dube ary ny olona rehetra dia nanantena fa hoe tokony hazo ny Lick Dube io copie-coller io satria izy no tena hitany maro fa hoe tena mendrika ary tena mitovy ary matafavoaka ireo rehetra mahakasika izany copie-coller izany. Nefa tsy izany ny zavamisy fa agrady no nibata ny amboara. Tsy misy afaka manda ary tsy misy afaka miteny hoe tsy marina izany hoe Lick Dube no anisan'ny tena be mpakafy indrindra tamin'ny iny lalao copie-coller iny. Nohon' izany dia maro ireo olona nilaza hanome vola azy noho ny fankafizana azy mafy loatra ary noho ny fahatsapany ireo olona fa hoe izy no tena mendrika. Ny vadiny mpanakanto Diorsi zao dia nilaza hanome vola ny copie-coller ny Lick Dube, hanome fanomezana 1 million d'ariary ho an'ny copie-coller ny Lick Dube Angela. Angela moa dia vadiny mpanakanto Diorsi. Mpankafy avy any Maroantsetra hoy ny tenany, nohon' izany dia amin'ny fofeny fitiavana no hanomezako ny vola 1 million d'ariary ho an'ny copie-coller Lick Dube. Torak' izany ihany koa i Karna Jordania dia nilazana hanome fanomezana 1 million d'ariary ho an'ny copie-coller Lick Dube ihany koa. Mpanakanto vao misondratra avy any Toliara moa ity Karna Jordania ity izay babo tanteraka ary nankafy ny kanto izay navoaka ny copie-coller Lick Dube tao anatin'izany fifaninanana copie-coller izany. Nohon' izany dia hanome fanomezana 1 million d'ariary ihany koa. Ny hafa ihany koa dia nilaza hanome menaka an'ny copie-coller Lick Dube mba hampaniry tsara ny volony ity ramatoa ity noho ny fankalazany ny tsingeritaona izay naterahany no antony anomezany fanomezana ho an'ny copie-coller Lick Dube. Ity madamo ity moa dia madamo feno hasina. Hamaraparana antsika ny resaka ity copie-coller ity moa dia rehefa nahazo fandresena ary rehefa nibata amboara moa ny copie-coller ny agrady dia nandefa hafatra ho azy ny mpanakanto agrady.
Hoy ny hafatra izay nalefany grady taminy modiany hoe mirary soa zandria ary ahodiny ny vola ataovy izay hampitombo azy. Izany moa ny hafatra izay nomeny mpanakanto grady ho an'ny kopikole agrady. Voalazantsika moa ny mikasika aniny kopikole iny nde ary sika hiditra kely any amin'iny distrikany Soanarany Vongo iny. Nisy fisoratam-panambadiana foibe ny fiangonana FJKM tany amin'ny distrikany Soanarany Vongo. Mpivady miisa 6 vita fisoratana ara-panjakana ary 6 natao batisa avy amin'ny fiangonana FJKM fitandremana ampasimbola tao amin'ny kianjany Andavanio be izay tarihin'ny mpitandrina Rasolomanana Sandanomenjanahary Aina Malala. Nandritra ny fivorian'ny fiangonana mono nanaovana izany ka ny ben'ny tanàna komina Soanarany Vongo mpisolo-toerana tsy iza moa izany fa Jean Chrysostome no nanatanteraka ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana. Anisany hafatra izay nomeny mpitandrina ihany koa moa ny hoe mbola mafy ny asa miandry hoy ny mpitandrina amin'ny fananganana ny fiangonana amin'ny renivohitry ny fitandremana ampasimbola ary atao ny ezaka amin'ny hitaritana ireo mpiangona heroso amin'ny fisoratam-panambadiana mananika ny 426 mahery ireo kristianina tonga niangona. Izany moa ny vaovao tany Soanarany Vongo koa dia lazaina aminareo rehetra ndeha resika hirisaka ny zavatra hafa indray. Anisany tsara ho fantatra moa ity ka izany indrindra no antony ampahafantarana izany ary izany indrindra no antony izarana an'ity zavatra anankiray ity mba hahatonga ianareo rehetra ahafantatra ity zavatra izay tsara ho fantatra ity. Ny 20 isanjato ny fahafatesana ao Madagasikara dia vokatry ny fahalotoan'ny rivotra raha ny taha nomeny OMS. No tanterahana omaly moa ny diabeny andro iray tsy misy fandotona ary isany nanentanana tanatin'izany ny firosoana amin'ny fampiasana fiara elektrika izay tsy mamoaka setroka ary ny tokony hanamafisana ny fitsirihana ny entona avoaka ny fiara amin'ny fanaovana visite teknike. Ny hamaraparanantsika ity video anankiray ity dia resaka tranga izay nisy tany Nosivarika mitokona ireo mpampianatra ao amin'ny lycée Nosivarika. Tsy mankasitraka ny talen'ny lycée amperinasa na hoe proviseur araka ny sora-baventy lanjaina izy ireo amin'ity sary hitantsika ity. Andrasana ny mety hotohiny sy ny vaovao feno avy any antoerana mikasika an'izany. Izany moa ny vaovao misy avy any Nosivarika koa dia lazainay sy ampahafantarinay ianareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Mirary soa ho anareo rehetra satria zay koa namarina ny videontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Mankasitraka anareo eram-po eran-tsaina na vita nihagitra na hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo hatrany ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato anatin'ity chaîne ity. Zay fa tsy atao lava ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy ajaina gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray veloma.